Andranomahery, fokontany atao anatin'ny boriboritany fahatelo. Sokajiana ho isan'ireo ambany tanàna na ny marimarina kokoa manakaiky ny rano miakatra. Aty anelakelan-trano, tsy ahitana taratra fifidianana, tsy misy fisetona iray aza. Mandeha tahaka ny isan'andro ny fiainan'ny mponina. Nitsidika tokantrano iray zahay, tokantranon'ny William. Tahaka ny ankamaroan'ny trano ety, vita amin'ny hazo ny trano. Vaovao zany na izy zay zany tena marina aminay, zay tsy dia mpanao politika, tsy nandalina politika zay, fa zay olona mba marina hitondra an'ity firenena ity zany no tena mba andrasana eto, satria izao matetika amin'ny mpanao politika malagasy hoa ny a dia tena teneniko mahitsiny zany, ary mba ela ihany, mba fotsy volo ihany ny tena. Rehefa tonga ny propaganda ohatr'izao ny avoaka amin'ny vavany propaganda hafa, ny zavatra ampiariny rehefa lany izy hafa. Dia ohatrany raha ohatr'izao zany ny hitondrana an'le firenena ohatr'izay foana, ohatrany sahirana ihany ny malagasy ny gasy zany. Kandida ho filoha hamahany olana sedraina amin'ny andavanandro ny ilaina Andranomahery. Isan-taona, olana ny fiakaran'ny rano. Io ny tena mahamaky azy ireo. Izao fiainana izao mba hisy mpitondra filoham-pirenena ara-dalàna, voafidim-bahoaka mba hitondra ny tany sy fanjakana, ary koa fifidianana mangarahara ny atao fa tsy adila politika foana. Isan'andro, tototry ny fanontaniana ny mpiasan'ny fokontany. Olona efa tsindrin-daona ny azo kara-pifidianana afana mifidy ny 20 ny volana oktobra ho avy izao. Le majinika zany tsonjovina fa brika ny tsahaza sady amin'izay aty aminay zany ny tanàna zany ohatrany hoe mila fiasana hoe misy famoronana asa mba hoe misy sekalina ohatra. Toerana voasokajy ho faritra ivany eto Andranomahery. Ny ankamaroan'ny mponina eto dia tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana ka miandrandra fiovan'ny fiainana noho ny fifidianana. Eto amin'ny fokontany, efa feno ireo mpikambana amin'ny birao amin'ny fandatsaham-bato, hita ho navitrika ny mponina tamin'ny fandraisana anjara. Makomanana aloha eto amin'ny fokontany dia efa mianja an'ireo ambaratonga pahefany hitondra an'izay lisy mpifidianana izay, satria efa maro ara ny olona manontany eto hoe efa tonga ao ve ny lisy mpifidianana, atsoy izahay na atero any an-trano ny lisy mpifidiananay rehefa tonga mba hijerena anay. Na ao izay na atsoy efa maro mihitsy ny olona manontany an'izany eto. Misy ny zaraina isan-tokantrano, dia misy no tonga eto ny olona ny tapavitrian'ilay olona manontany azy eto zany efa betsaka, dia misy ny zaraina isan-tokantrano. 4 arivo ny isan'ny mpifidy eto amin'ny fokontany Andranomahery Akorondrano, ary amin'ity fokontany ity manokana, nampiakarina ho 4 ny birao-pifidianana. Ny kara-pifidianana sy ny lisy mpifidianana kosa dia mbola tsy tonga eny anivon'ny fokontany, raha toa ka efa nandrasana nanomboka ny 10 septambra teo izany.